Fonja sa fahafatesana tantara ny soratany Benjamin manana fahendrena tsara naka fa tovavy ny tena ary azadinona ny mivavaka fa ny fiainana izao efa miaratsy tanteraka mihitsy. Ena ry dada, sambatra mihitsy manana dada endry mpivavaka mananatra. Aza matahotra ianao fa ho endry tsara e. Zay aloha fa maika hianatra ry dada. Ary aza manany amiko moa e. Ndao ary aleo amin'izay antsondrandraona ny tany an'ilay Vera Maizina iny. Mila tao ankany fa sao dia misy tonga taloha ao. Firavaka volamena be hono izy izany. Iza koa no afantatra ao am-piangonana hoe mpanao Vera Maizina. Atao tsara fotsiny ny adidy, ny fanomezana ny pastera dia tampona ny vavany, tsy sampy teny. Rehefa mahay miafina rangahy tsy tratra izany a. Sisa dia vita ny fanadinana. Mino fa ho tonga amin'ny tanjony irioko ihany ka tsy hamelako raha tsy lasa talehan'ny orinasana dia zao aza ny fiandohako. Tsy avelako verimaina ny ezaka ataony eny any ambanivohitra mamatsy anay. Tena hitako sahirana mafy mihitsy izy ary tena miafy mba hatafita anay. Fa ny mampalahelo dia tia be na tsy mba mivako loha amin'ny fianarany ty. Tsy mahatsiaro ny fahorininy eny fa manao an'izay tiany atao. Mahavako fo mihitsy tia atao be ty marina. Dia inona ary izany mba ho fiafarany e? Sady efa tsy mahay ny mbola kamo mianatra ihany. Dia anao inona amin'ity fiainany ity izany? Sa angalatra ka tsy ho zava-doza tre ary izany tonga salasalan'andro izany. Aleoaloha voaina sao dia miandry elaoka mahamenatra. Rova fa ahoana ny tonga salasalan'andro? Mangingina rery dia naleko nakaty aminao e. Mahazo mandroso ve sa? Mandroso e. Tsy mialon-jafy aniny ato aminay e. Na dia tokantranon-daza dia tsy maninona fa misy seza azo hipetrahana ihany ato. Ianao koa inona izao masaka ato aminareo ato? Mangazo. Mety aminao ve? Zany ve tsy akarary vavono ry bara? Ho anay aloha tsy maninona e. Efa zatra. Izany hoe ovavoaina fotsiny mahandro azy dia izay e. Sady ny eny mantsy tsy tafakatra nitondra vary tamin'ny farany teo fa somary sahirana dia reny no ataonay sakafo ato e. Sady haingo tamin'ny olona nitondra andro vatsinay roa lahy fa toa hoe manao tsy salama izy ihany e. Ay e, mampalahelo be ny enonareo izany. Ka maninona nefa raha tsy dianana izy aloha e? Mba miangatra ianao. Inona moa saran-dalana hoentina ihany e? Sady tsy avelan'ny eny koa e. Bediny izay raha vao midina any. Ny fianarana hono atao tsara fa aza mivezivezy. Marina ihany aloha ny azy nefa na izany aza mba jereo ihany izy e. Sao ry bary tia misy vola andehananao any Natura Radio dia sady hitondray voankazo kely izy. Raha ohatra ka tena entanao fa tokony entana any amin'ny dokotera izy dia ento. Reto ny vola hividananao fanafody. Rova, sarotra be izany. Ahoana fomba mirenako ny volanao? Vola be any reto e. Hitanao ihany ny fiainanay. Bary fa niteny taminao hoe aho hoe avereno e. Hikarakara ny reninao tsy salama ho aho taminao. Azonao ve izany e? Raha mbola tsy ampy aza dia mbola vonona foana izany Sao dia tsy mety zao ka marina e.
apetraka eto amin'ny fandrinanao eto reto rehefa tsy handray ianao a? Eny ary misaotra anao, Andriamanitra ny hamaly fitianao ary hanomitra an'izay rehetra laninao aminay. Somatsara ihany aloha iny ny fanadinana faharoa. Ny andro ny vokatra sisa. Mino fa tsy ho diso fanantenana ezaka izay efa vita izay. Aleo mihinana sakafo fa tena noana zany ka. Ny andro ny fanadinana fahatelo sisa. Miafa lahankely ribary ibenjany tonga izany. Fangatsina na fanadinana ary zareo moa androany. 20 maraina izao. Nefa tokony ho 12 sasany ihany ho any izy no tokony ho tonga. Kaizakaiza Odry. Fa inona koa reto sakafo hoan'ny lary zandry? Toy ny sakafo mahazatra ihany ka. Mangazo lena dia asiana rona ravim-bomanga. Efa nifonosiko any anjaran'se. Le ho alty ny omby aza nefa ela ny ala tamin'ireny mangazo ireny. Aiza veletsika isan'andro zao dia mangazo foana. Makarary vavony tonga dia ho any daholo fa tsy hinana ny bandy. Aleoko mitsikaraka ny ivelany ihany. Sady raha bofoko dia tsy mahita kaly afa-tsy ireny mangazo ireny foana. Aza mba miteny an'izany ry se Neny ka sahirany zaran'se aza misy mangazo. Ny olona sasany aza ngery se lasa mitsindroka sordiry Natura Radio. Fa maninona raha miafiafy aloha tsy mora ny zany mianatra zany ry beny. Za lety tsy mahavita an'izany miafy zany vary sy laoka zao no andrasako. Mianara tsara rehefa tafitaka mahazo asa tsara dia afaka mifidy sakafo amin'izay. Mbola ny ekipy ny omby lety zany fa ho hitany la tsara ny etsehako. Tsy manaiky an'izao kaly tsy manjary zao Tandremo ry seso dia manao tao foana any ary fangamosy ety tsy nanao fanadinany. Zinona ny idirany lahy amin'izany ny fianarany lahy atao tsara. Ka ny aina nge mba sahirana manatitra vatsy saram-pianarana ho antsika aza mampijaly amin'ny antsy Efa mitady ketrika vaovao letsy amin'ny bandy za ny fianarana izany efa tsofon'ny rivotra. Sao mba ho diso hevitra amin'izany ary se ty isotra mianatra izy ary se samy letsy mitondra amin'ny fiainany raha vina koa vao tafarina amin'izao fiainana izao raha ohatra ka etehatra amin'ny fianarana io dinio tsara ary se aza malaky manapa-kevitra aloha. Efa voadiniko letsy zany mangino lahy. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tena tafita tamin'ilay fanadinana faharoa. Miandry manaraka indray izao sady mba nitana larana voalohany fa alerizony eny maheno an'izany. Kely sisa dia hodiventy ny ranona tsakainy. Manana faharetana tsara ary bary fa tsy maintsy mihiratra izao masoandro olona izao Ao nalty. Io ndray lasin'ny mangazo fialahy velo ty dia tsy mety leo mihitsy mangazo sinina indray zao io. Ohatray le ty to sosety izany. Tena efa mihinan-kinapona mihitsy ty zandriko tika. Io velety tsy mankaloloy. Mangina ry se sakafo matsiro tsara zao ko mankaloloy. Afaka tamin'ny fanadinana faharoa ve se? Fanadinana
Efa nalevoko any ampanindrango laly eto zany tsy misy paikatsony. Orobena, Inona e? dia nataony setsinitsinina ve zany niezaka goavana nataony neny e? Tonga de lazao izy rehefa mandefa mangazo. Anjaran'olo-tokana hony sisa alefa hoe de teneny koa fa efa milamina tsara bena, efa tafita. Jereny latsara reto. Jereo tsara e. Bena, fa taisenina hitandreny vola be reny. Reto ny anjaran'ny lahy de mandehana mihinana vary any amin'ny hotely aloha. Avy aloha reo mangazo reo. De mividiana koa kapa fa tsy kapa fingotra efa mitongilana iny foana ny anaovana isan'andro lavo zao. Tena miala tsiny amin'izay fa tsy afaka niombony nantoka amin'izay amin'ireny vola be reny a. Na zao aza ny zava-misy dia tsy handoto ny tena koa. Fantatro mantsy fa tamin'ny zavatra tsy marina no nahazonsehany ireny. Tsy ilaiko fa tazominy an'izay. Ampy amin'ny mangazo alefany neny. Tiako tena bandy mihanahana tsy. Eo e lahy rehefa sarotra piny e. Miavonavona tsy. Mba adinio ihany ry se a. Dia ataony setsinitsinina ve ny fanampiana ataony neny e? Tsorika miseribena fa raha ho avy ny fotoana tsy maheo aneny intsony dia ise io ny hijaly voalohany. Lahy ty lesy tena be sermonina mihitsy ka. Makaleo. Eny e, mbola tsaroany se zany teniko zany raha iandro any. Lasa rehefa tsy mila fanampiana lahy e. Mbola betsaka ny sera miandry ahy. Arono aly ty. Ie. Efa ela ny saika ny tany any lahy fa zao vao tadidiko. Hoe ahoana? Ohatran'ny kaka ihany aho hoe sahirany neny amin'ny fikarakarana antsika. Nefa raha ny tantarany lazainy dadatoranjato dia hoe nisy firavaka sarobidy zany any amin'ny neny any. Lova napetraka dada taminy. Dia inona amin'izany le tia sy hatongavana? Maninona letsy raha resena lahatra neny mba hivarotra an'izay dia mba lasa manam-polo sika. Dia mba afaka mandefa zavatra hafa izy amin'izay fa tsy mangazo foana. Efa ela zany ny fantatro. Ary efa naseho an'ny neny daholo izy rehetra. Misy anarany dada sy neny avokoa ireo firavaka ireo. Ary efa niteny an'izany tamin'ny eny fa zao no nolazainy. Mila mianatra miafy aloha izy mba ahafahanareo mifeny fiainana. Tsy mahazo mirobaroba ary tsy mahazo tia vola ihany koa fa manova toetra zany. Zay indray le sermonina. Dia hijanona mahantra ohatran'izao foana. Mandreraka tsy. Diso tia vola mihitsy tia beny ty. Aleo zany hoanika. Inona reny tokony ataoko hanampiana ny neny. Misy vakansa kely iray volana mantsy mandra-pahatonga ny fanadinana fahatelo. Hitady asa atao aloha ngamba ka. Izay hitako eny dia ataoko daholo. Sitrany mba misy hanomanako ny fianarako manaraka. Izay mihitsy e. Sady aty betsaka zavatra atao ihany. Nakaiza ary bary tomidy be ny trano sa ve lasa any ambanivohitra dia tsy salama indray ve izay ny reniny nefa mba hifaina vaovao ihany fa efa matanjaka tsara hono izy ihany. Mety tsy izay ka dia inona nefa ary izy tia mitondra moto ty sa mitady amin'ny bary ihany koa. Mbola ao anaty kasika dia tsy fantatra mihitsy koa ne. Godre, toa hibena fa ahoana? Fa nga efa miasa ny nahazo moto sa ny dramina? Miandry ny tsy ho hita sa manantena ny tsy ho azo zato izy ry malala. Fa nakaiza bary? Ataonao inona izy e? Za aloha ny eto dia ifalio. Sady na koa ny landrian'iny bandy voko mangazo iny e.
jereny ry izy raha tsy efa mafimafy be mihitsy ny vatany e. Tonga dia hita hoe mafiady be. Hitanao fotsiny ve isa tsy hitanao e? Ny tenin'ny kaina ny hitondrako azy. Mompitandrina ny rahalahiko vao. Aleo andeha rehefa tsy hitanao izy fa manderaka be koa miresaka aminao ka. Rova, aza tao an'izany hoe zany efa nilaza taminao fa vonona ny apakatra ho vady e. Sady efa tapita koa ny banjo zao. Afaka ny amelona zaza tsara. Aza mirediredy eo ry bena. Aleo andeha. Dia tsy mba misy fitiavana mihitsy ve any aminao e? Omeo alona dia sombotsombony ihany aza. Tsy dia hiadana ve enao hoe veliko tsara ny enao hoe vidiko daholo izay rehetra sitraky ny fonao. So dia verinao fa raha manana io moto io ary ianao dia hanaitra ny fitiavako. Ampahafantariko anao aloha fa tsy misy ifandraisana mihitsy ny vola sy ny fitiavana. Arindana aloha fa mbola ho avy ny anjaranao e. Aza mandany ny fotoananao amiko ianao. Dia nio ihany aloha fa aza miteny zavatra hafa eo e. Ny alina hono mitondra fisainana. Ndao raha terina mody ianao e. Zany bary zany mantsy tsy ho avy eo raha tsy hariva ny andro. Anitsy aty avaratra fa mandany ianao e. Mitarika sarety tanana mitondra piton be da be iny. Ahoana ary zany seran'ilay ry izany. Aleo aloha andrasana dia resena lahatra. Ory zany re, fa ahoana ity e? Fino ny ty ataony laty? Biena, fa ahoana ty moto entiny se ty? Anizy iny? Mijanona aloha ela fa hiresaka sika e. Fa on zao ataony lazao e. Kizao hita anse zao ka hoe ahoana indray ary. Mikarama matsaka fa tsy araky ny eny ny fandaniana fianarako. Elany ery zany rehefa mimena vola maimaim-poana fa tsy mety mandray e. Zao ela mijaly amin'ity mitarika sarety tanany ity. Safidiko rse io a. Tahaka anse ny safidy an'izao lalana izoranse zao ihany. Efa nandinika tsara vao nanao an'izao. Ary hitako fa mety ary tsy hanenenako mihitsy. Io ela mafilo ihany mahatonga an'la ohatran'io. Aleo aloha andefa ilain'ny olona maika reto rano reto e. Ndao, mazotoa ela. Aleo aloha andeha hisakafo kely atao amin'ny hotely finaritra fa noana mihitsy azany ka. Sady tsy hitako mihitsy izay misy amin'ny bary. Ary sambasamba mba vitsivitsy olona tsy zany. Tsy mateza mihitsy ny sakafo ato. Mora nefa dia tsara. Ny toerana koa mihaja nefa. Hitondray vary demi azafady. Ataovy akory rony dia asio jus glacé. Tsara nahandro mihitsy ato amin'ity hotely ity ka. Sady misy olona tsy tapaka foana. Mety tsara lohatra eto mikaramaka. 20 bidon isan'andro ny amin'ny hotely finaritra. Endrasily kafe sy mofo 12 bidon. Zany hoe misy 4,000 isan'andro zany mipetraka ankoatra ny iofan'ny sarety tanana. Raha tonga zany indray volana dia mba mahazo izay zavatra ilaiko Natura Radio. hiatrehako ny dingana manaraka. Tsy azo atao fantatry ny eny aloha zao fa sao dia bediny. Rehefa reraka avy mikarama matsaka dia mianatra ny lesona tranotoy ny mahazatra. Re, masoko ve no mandro rosa? Raha sao aloha jereny tsara fa mbola miverimberina izy zany. Tena izy io. Tsy azoko. So fa efa lany ny sakafo dia andrasako ny velana eo io. Tray marina. Fa tsy rova ve io mando vola eo amin'ny hotely io?
avy sakafo tao izy izany. Tena velako hoe ty sarety ty ka aleo mihodina tsy ambadika tsy miafina aloha. Afa-baraka rehefa kelikely vo alaiko ato sarety tanany io. Ary nakaiza izy teo? Ny sarety tanana io fa tao io mijanona io. Mety lasa mihodina any ambadika any ngamba. Aleo tsy enaiko avetsy ambadika ny lakozia amin'ny hotely etsy. Mety efa laza ve izay? Aleo aloha tsy mihetsika eto ka. Enjana koa ty tsemboka be ty marina. Tsy nahavita nandro tao amin'ny hotely akory. Nefa koa raha sopanao lakozia fa saika hanome varina pango teo. Miandro kely 10 minitra aloha vao mandeha ka. Aleo mipetraka kely fa reraka mafy aho zany. Enjana ihany no mambolaka nitarika an'ilay sarety tanana. Io mipetraka io marina. Tsy mahita akory. Aleo tsaikitsaiko io. Variana dia variana izy izany. Ary tena miafina ianao ry bary. Aleo tairiko amin'izay. Rova, fa maninona ty ianao? Ary ianao ka, maninona eto? Mba mipetrapetraka fotsiny ka. Zany ve? Ka tsy aleo miditra amin'ny hotely vetivety raha zany? Sady hitako efa naona ianao izany. Aveontsika maka an'ilay sarety tanana atsy ambadika atsy. Ianao mitarika dia izaho manosika avy aty aoriana. Rova, fa... Mila miresaka aminao mikasika ty zavatra ataonao ty ary bary. Ary izao dia izao fa tsy miandrela. Daholo hividanana sakafo ato amin'ny hotely ianao? Mba avelao aloha... Raha vao mamaly ahy eo ianao na indray mandeha monja aza dia tsy resaka aminao tsony aho mandrakizay. Mazava? Eny indray ariko. Reto ary ny vola hividianantsika sakafo e. Izaho nga ny teny anao hoe mandoava voly e. Masosotra? Ka misy ange reto e. Ndao rery bary fa aza midaladala eo a. Eny indray ariko. Aza vao amiko amin'izay ty zavatra ataonao ty. Fa ahoana moa ianao no mitarika an'io sarety tanana io? Ary iza ny nanory anao hikaramatsaka? Jereo anie ty ianao raha tsy lasa mahikely mihitsy. Fa maninona ianao no toy izao? Ary ahoana koa iny moto entiny be ny miady nga nareo? Zany hoe... ka aleo ary zany rova. Tsy miala eto sika narapitso aza raha tsy ampahafantarinao any antony hikaramanao matsaka. Miandry ny valiteninao aingana e! Aza lozanao miondrikondrika eo fotsiny. Rova kotsy. Ndao andefa mbola makianatra ka. Tsy ianao nga ny teniko teo. Fa nga tena ilainao maika ny alalan'izany. Zao dia zao mihitsy ny ilako valiteny fa tsy miandrela. Tsy mifandray aminao tsony raha tsy lazainao amin'ny marina. Enao koa. Ka zao ary e. Andray ry bary. Fa maninona raha mba niteny tampoka ianao no mampijaly tena toy izao? Sady izay manala baratena. Raha mbola manao zavatra toy izao ianao dia izaho mihitsy ny andeha ho any amin'ny reninao ampafantatra azy izao zavatra ataonao izao. Aza manao sangy ratsy rova. Marina e. Ataovy tsara fa tsy sangy aminao amin'izao Efa tsy misy afa-tsy mangazo very bary ny sakafonao dia mbola toy izao ihany no asa ataonao. Natura Radio. Mba asio fetrany ihany ka. Finna aloha ny tena antony anady adianao be rova. Inona koa ny antony anampianao sy andraranao amin'ny asa ataoko toy izao? Ny voalohany aloha dia tsy fantatro. Ny faharoa dia izao.
Raha tsy nisy ianao tsy nahay fianarana tahaka izao. Ianao no nampianatra ireo taranja tsy haiko. Taranja tsy tiako akory aza moa izany raha ny marimarina kokoa Any ka lasa tsy haiko azy. Nitaiza ny saiko tia fioliana amin'ny fianarana ianao. Na i dada aza nge gaga mihitsy ny amin'ny fitombon'ny fahaizako Efa ela mihitsy azy dada ny te ahitanao araka ireny resahako taminao ireny fa ianao tsy nety. Izay ny antony. Ianao nefa tsy mba nitaky vola tamiko na ariary aza raha nampianatra ahy. Hoy ianao tamin'izay hoe mahafinaritra raha mba tafitako ianao. Ka le hoe ny antony tsy fantatra ny tiako ho fantatra. Tsy haiko. Rehefa hoe tsy fantatra ka mbola hoe tiako ho fantatra. Aza mampome. Fa zao ry Bary tenenao amiko izay vola ilainao amin'ny fanomananao ny fianaranao rehetra dia omeko anao. Ka le izy anie rova. Tsy mahazo resaka ve Bary Izao no izy eritrereto tsara dia mandalana aminao raha-pitso. Ny manaiky izao ny valiteny tiako hoenao aminao fa tsy ny mametraka fantaninana misalasala. Eny tompoko. Fa ho aizy tia isiany mangory ny entana. Ndeha hanonserako any amin'ny tanàna hafa alitsy efa mitady ho tapitra ny sereto an-tanàna sady efa misy manara-maso ka manahirana. Tsy azoko. Misy manara-maso ahoana? Sao dia mba higatra amin'izany ry se maninona rehefa tsy hianatra raha midina manampy anenina tanàna anenina amin'io anese. Tsy be commentaire zandry samy mitondra amin'ny fiainany. Raha pitso anainga fa mampamangy any amin'eny ihany. Finina mihitsy ny ao an-tsainy se ao na ny anao veloman'ny eny sy anazava an'izao programa se zao aza ve dia tsy ataony se aminy. Fa maninona raha mangatsa-tsodrano amin'ny eny? Sasarotra be ve zany Ela be zandry tonga dia miainga amin'ny banda raha pitso. Dia mahazo toa mihinana mangahazo sady ny tena marina misy sera be miandry any ambadika any. Izay fa lasa mbola tsy izay fotoana eo na fa velomela. Manafatra ihany hoe tandremo manao tao foana any ry se Kalma fotsiny lary zandry haitsika tsara amin'ny fian'izany sery zany. Tena novan'ny vola ny toetsainy be. Tsy hita tao aminy intsony ilay fahendrena ny tezanina eny azy fahiny. Manahy ny fiafaran'ny fiainana izy iny mihitsy marina moa. Izy nefa tsy mihaino izay lazaiko mihitsy fa dia miazy ihany. Elabeako Bary zany. Fifakady ny venama mbola tsy tonga ihany. Sa ve mbola nanao demandy any amin'ilay orinasa mpanondrana vokatra? Iny kosa eny ka. Tena lasa nahidy mihitsy any Bary zany. Isaorana an'Andriamanitra aloha fa nody vetiny raha natsakainy Ory. Ary no tia mampitanondrika azy. Sady ohatry mitomany izy zany. Fa ahoana ary? Bary! Fa misy inona? Ndao aloha hiditra ao an-trano Fa ahoana marary nga ianao? Avy nandevina ny tany an-tanàna io. Bary! Aza manao sangratsy eo? Marina izany rova. Misy namono tao an-trano izy. Raha ny filazan'ny dada tao dia nisy nandefa fonka tao an-trano. Tsy nahatsiaro tena teo am-pandriana izy ary
nasian'la jiola ondana teo amin'ny lohany dia mitsindriny. Tsy avy ny ainy eny vokatra izany dia tapitra ny ainy. Mangana be daholo ny vatany rehetra. Lozy izany marina. Iza kory bara ny jiola tsy valaharana anao an'izany a? Tena tsy misy fo mitempotsofa efa fo vato mihitsy. Fa maninona nefa raha mba niteny ianao dia niaraka anakantsika. Feno loatra ny foko rova. Sady tsy te hanahirana anao taitra loatra koa ka tsy nahavita ny eritreritra zavatra hafa intsony. Azafady rova. Mahereza bary a. Aza malahelo fa mbola eto aho hifanohana aminao foana. Arono a? Ary fa aizy be na nenao rery no avy tany? Tsy hitako intsony izay nalehany. Na izao fahafatesan'ny en'izao aza anie ka tsy fantany akory. Dia ahoana izany ny fomba atao ahitana ny jiola namoniny reninao? Mbola miandry aloha. Androany atoandro no antsoiny inspektera Ranja hanaovany fanadihadiana. Ianao ary ve taty dia ahoana moa ny hanadihadiany anao? Tsy haiko aloha izy polisy ve tsy hanana amin'ny fijeriny? Fangamo efa misy irika lalàna ny marina no mampianto sady ry zareo? Tamin'ny fotoana nidirana inspektera Ranja tany dia nijereny no manodidina ny trano, ny toerana nisy ny razana, ary dia tamin'izay no nahitany tavoahangy kely misy fampatoriana. Asiana afo kely mantsy izy ity dia mitiraka setroka ary ino no mahatonga ny olona tory tsy mahatsiaro tena. Ary tao an-trano nisy ny razana dia nahitany inspektera Ranja zavatra iray fa tsy mbola nolazainy tamiko hoe inona io zavatra io. Azo ny antoka mantsy fa an'ilay jiola namono an'ny eny io. Tena zavatra tsy fahita firy ilay izy hoy izy. Ary laza mihitsy azy inspektera fa olona tena zatra sera maloto no manana azy. Efa irika lalàna marina io izy ary tsy ho ela dia ho fantatra izany. Misy mpivarotra entana avy any ivelan'izay mantsy nanontanian'ireo olona petsena ao aminy. Dia ahoana? Nanonona anarana ve izy? Tsy mbola nanonona izy fa hoe hijery lisitry ny client-ny aloha dia omen'ny polisy daholo. Ary miainga avy eo ny alalana azy. Tokana ihany mantsy eto an-tanàna io mpivarotra io. Raha izany marina. Ary inona mivery tao an-tranonareo? Misy entana sarobidy very tokoa fa mbola miandry ny tenin'ny inspektera aloha vao avoaka ny marina. Dia inona izao ny fanapahan-kevitra raha fantatra izay namoniny reninao? Aina solon'ny aina. Ary tsy maintsy vitako izay satria mafy amiko ny mieritreritra fa tsy mba afaka niaro tena akory ny eny. Ary ny vonoiny tamin'ny fomba mamodoza. Tena fomba nkanosa sady afetsen-dratsy. Tsy hamelako hatramin'ny farany na ho aiza na ho aiza. Ary na iza na iza. Dia ho vitanao ve? Apetra ho aminao ny toerany. Zaka ny sainao ve? Ary ahoana ny ao anatin'ny fonao raha maheno an'izany hoe reninao na ray niteraka anao ny nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana toy izany? Nijalijaly vo afaka ny ainy nefa tsy mba teo akory ianao mba niady ho azy. Natura Radio. Valio a? Tsy haiko aloha Hitanao fa na dia nao aza dia misalasala. Eny ho sarotra aloha ny hamaly azy Arono a? Ahoana izany izao no avinao? Inona ny ataonao? Mbola tsy haiko mihitsy ny amin'izany. Mbola andinika. Misy an'ireto foa-dranomaso reto aloha mbola ahafahako miaina izao. Ho hitako eo ihany ny fandaminana avy eo. Andao aloha tsika araka isakafo Ndao ary.
misy fiaran'izany no ivelana izany. Dada angamba izany. Anahatra ny diny tamin'ny tendray mitoraka ity tapabolana be izao. Tokony tsy hijanona ela loatra toy izany satria efa misy mpiara-miasa mahatoky any amin'ny orinasany Antsirabe. Bonjour dada, tonga soa. Rova keliko misaotra kea bizondry teneno aloha raha lisy anaty rarano amin'ny dosy avy antsika mianaka miresaka. Ny vaovaon'ny orinasantsika aloha no tiako lazaina aminao. Nametra-pialana ny adjoint tao amin'ny orinasa fa hoe hikarakara ny reniny izay efa tena antitra ny toliary. Efa nampiomana ihany moa izy fa tsy taitra. Nanome sosokevitra taminy aho hoe ndao alaina ny reninao dia tia nikarakaraina saingy tsy nety izy satria any amin'ny tany razana no mety amin'ilay mamany. Efa nanao passation tamin'ny sekretera aloha mandra-pahita solony. Nefa teny ilaina maika io solony io. Ato anatin'ny telo volana koa dia hifindra hipetraka any Antsirabe tsika fa izy vidy ity orinasa ity. Sady efa mitady ho fahita tsy vitan'ilay mpiasa ato mihitsy ny manarina azy. Mantiantoka lava. Zany ve? Tena tiako izany mipetraka any Antsirabe izany ka. Fa misy sosokevitra kely ity ry dada mikasika an'ilay adjoint. Alefaso e. Hitan'ny dada moa ilay tovolahy efa nresahako any dada iny hoe nampanao kora foana. Ay, le hoe mpianatra tena nahy iny. Ye, maninona moa ry dada raha mpanaovina test izy raha mety dia raisin'ny dada. Mety mihitsy izany ka. Saingy aleo aloha atao amin'ity orinasa ato amban'ireny ity izy no hampanaovina test dia ao koa izy manao stage. Raha vitany ao anatin'ny telo volana ny zavatra hampanaoviko azy dia izy no atao adjoint any amin'ny orinasany Antsirabe. Oaye, faly be dia roviana izany izy ny asaiko makaty. Na dia raha riva ihany aza tsy maninona ka. Eny ary fa andeha ho any aloha izany izahay e. Mitondra sofera dia alaiva izy. Merci dada. Rova, miverana vetivety aloha e. Ahoana? Ty aloha misy vonin-dalana nentiko anao. Sika diniko nefa tena sarobidy. Torojo volamena? Taizy ry dada? Nividiko anao teny an-dalana iny ka niaraka tamin'ity gourmet ety an-tanako te. Ary samy misy anarana daholo izy izany. Ny aho hoe ny vokely, ny anao kosa hoe randria kely. Izany ve tsy mpivady ny tompony reto ry dada? Tsy haiko aloha fa mora dia nividiko e. Mbola misy hafa zao sady tsara be daholo fa aleo reto no anaovany. Vaina indray manaraka. Misaotra dada. Tako ny tsara mivozona akanjo aloha fa sao dia misy manao sity mahery Aza manahy ianao fa arovako tsara ity e. Inona ary ny nampanatsony dada mibary ao? Na tsy fahalalam-pomba aza mihaino resaka dia inoky ato akaikin'ity varavarankely ity ny resaka toy. Nampiatsan sy vetivety aloha ry bary mikasika ny stage natao se tao anatin'ny ray volana izay. Iany tompoko, sady mba tia ian'ny vokany mianky ny zava-bitany se na ny direkteur efa niasany amin'ny orinasany Antsirabe aza tsy mahavita ny zavatra vitany se. Sady kingy se no tsy misy diso ny zavatra ataony se. Tsy mandiso fotoana ihany koa ao amin'ilay fipetratakiko tsara. Zany ve tompoko? Misaotra anao. Ka zao no izy Iany tompoko. eto ihany aloha se no manao ny zavatra ataony se. Tsy stage tsony izany fa tena asa mihitsy. Ka ao anatin'ny 2 volana nanaovany se an'izany eto. Vita izay dia hifindra tanteraka ny Antsirabe izay. Ary miaraka aminay ihany se. Tsy adjoint araka ilay fandraisan-drova nefa fa hanokatra orinasa iray ao Antsirabe ihany ka se no tendreko taly tantana azy io.
Misaotra indrindra tompoka amin'ny fahatokisana ohatra ny efa nahita niny goromety eny amin'ny tanany ngaran-javy iny a. Izy koa moa manetsika tanana be rehefa miresaka dia tsy voadiniko tsara. Fa nga tsy mety amin'ny sely izy ny to variana be se. Tena tsy naposiko le resaka tompoko. Ay, tena diso faly loatra aza. Matoky ianao fa ataoko tsara ny asa zay omenao endraketako. Eny ary matoky anse a. Ndao aloha tsy kifandray tanana ary ho mariky ny fiaraha-miasa e. Eny tompoko, mirary soa ny fiarahantsika. Rylantro hitako tsara amin'izay le goromety. Tena narany dady io misoratra amin'io. Randry kely. Mahazo mandeha se. Ataovy tsara ny asa a. Raha ny toetra hitako azo ampiasana aloha dia olon'Andriamanitra. Mahalasa ny saiko nefa dia le tenin'ny inspektera hoe olona tena manan-katao vao manana an'ireny porte-clés ireny satria hoy izy misy vatosoa ao anatiny. Ary tena lafo vidy dia lafo vidy tokoa. Dia ahoana nefa nahatonga ny goromety ny dady eny an-tanany. Nividiany tany amin'le mpamon'olona ve sa ahoana ny fomba nananany azy? Izy ve nefa dia havita an'ireny habibiny ireny? Ndeha ho any amin'ny inspektera aloha ilaza an'izao vaovao zao aminy. Tsy mbola hitazomantsika azy mivantana mantsy dia izao. Tsy hita ao anatin'ilay lisitra nisy an'ireo mpividy zavatsarobidy tao amin'ilay mpivarotra ny anarany. Mety ho tamin'ilay lisitra talozany ilay efa niakatra angamba ho izy. Ary farany dia izao. Mety hoe nividiany tany amin'ilay jiolahy io firavaka eny amin'ny tanany io fa tsy hoe izy mivantana nanao ny abibiana sy ny halatra. Na zaho koa zany misalasalany amin'izany e. Raha ny toetrandro seranjava ao ampiasana mantsy dia tena ohatran'ireny paster ireny mihitsy. Azo anaronana ny toetra anatiny any ery sy ny toetra ivelany. Izao ny torohevitra meko anse manaova fikarohana miady anse. Fa za andamina ny zavatra rehetra ivelany. Avy eo miantso anse ary hanomboka anao ny ankety ao aminy. Voray inspekteur, aleo fa ataoko izay ahalalana tsara ny momba an'izay mandra-pifindrany Antsirabe. Ie. Ny rahalahy anse hoe bena ve tsy hita mihitsy hatramin'izao? Na zaho koa zany mba manontany olona fa tsy mahita azy mihitsy e. Ie, andao ary aloha dia mifampiantso izay maheno vaovao e. Misaotra inspekteur. Efa ndraisanao ve ndrainao amin'ny andaminana ny raharantsika? Efa vita ka? Tsy nametraka olana mihitsy izy. Sady faly be ary izy nolazaiko an'izanoko. Ny eritreritro izao dia hoe aleo any Antsirabe no atao ny raharantsika. Izany hoe rehefa misokatra kelikely ny orinasa tantaniko dia atambatra ny soratra sy ny mariazy. Ary efa azonao tokoa ve miperatra? Tovy mihitsy ny eritreritrintsika. Dia efa reto ilay peratra ka. Jereo hoe raha ao amin'ilay tianao. Hoay! Izao mihitsy ny tao anatin'ny saiko. Aprimo tsara fa sarobidy be ireny a. Ary maniny ianao manao akanjo mafana be toy izao? Soriny fa tena mafana ange izany andro izany e. Sady izay ampiakarina be ny vozona akanjo. Aleo aloha kako jus naturel ianao.
andreo marina aloha esoriny tena kanjika fa mafona ka izay hay tokoa. tia rano zo ianao e razo aloha fa afy ty rojo volamenanao vanorovo tya misaotra bary a tsy ary iny ty mahavarinanao tsara be ny rojo amitendanao iny a ianao koa saika anao surprise anao a dia adiniko ary iny zany soratra aminy ahoe ny ivokely ohatray fangamo misy hoe ny ivokely ny anaranao sa fanomezana efa taloha dia zao vao anaovana voaingany tia nomeny dada nentiny avy tany Antsirabe tsara ka tena tsara fa sarova misy taratasy karakaraiko izay ka aleo aloha andeha sady ianao ty to mbola manao raharahbeko ndana re mitondra fiara sao dia taraiky any lasa fa mahazo tondry a ohatrany mahavariana ihany try zany hoe ronjy sykorono Natura Radio. amin'izy mianaka daholo aloha fa hanomboka anao ankety a dia ho hitako ny anjaran'izay dia manao fikaroana ihany sao dia misy fanampanazavana azo raisina ao an-trano tsy miandry fisehoan-javatra ntsony zany sy efa tena mikarokera ny trano mihitsy indrindra amin'ny fotoana tsy mahay azo mianaka izay mihitsy ny eritreretiko inspecteur ataoko dia malaky izay satria eo amin'ny herinandro eo ane sisa dia anaingy izay e mila hita mialohan'izany marina na izy na tsy izy tsaron'se moa ilay teniny se hoe tsy maintsy amaly faty se na iza ny teny mihitsy ary se hoe hovonoiny se zay tratra namoniny reniny se dia matamin'ivo zany tsaroko iny inspecteur fa inona no mahatonga anao mampatsiahany zany lasa ihany mantsy ny saiko hoe raha meferan-java tokoa zany namoniny reniny se dia ahoany vitany se ve ireo teniny se ireo nefa ny zanany olo tiany se ary olainy se vady mihitsy tri tao tsy mamaly se fanga tsy azo atao raha izy ny navandoza ndreraka be ny mieritreritra an'izany inspecteur ho sarotra nefa tsy maintsy misafidy a na maly faty any eny na itiany rafozako izay navandoza raha tena izy marina tokoa ka iza le safidy azony se ambara ve aleo aloha ody inspecteur mampita aminao avy hatrany ara vao manana vaovao sarotra be mamaly an'izany a dia no tsara mihitsy aloha fa taiza foany se io zao niveziveziny karo-javatsoa aletsy ka tsy nahita izay nahafa-po efa be na vaovao ty manoloana ny sety izao fa tsy be na mafy lotsony izay indrindra nananako fikasana ody any amin'ny eniny araka ny teniny se kanjo ainy efa ny ambany-drakola malahelo aribary tena malahelo nefa ataoko ahoana moa nanana fanirina mafy tato anatiko tato aribary ny amaly faty aniny efa nanao fikarohana foana saingy nandamoko zany kevy tanteraka ny eritreritra ny ody azo hitany se zao ary amelo masony tanindrazana sady efa mba manana vola misimisy ho entina mainga amin'izany ary se ve tsy mba mahita vaovao mihitsy nahita vaovao tokoa saingy mbola eo mpanaovana famitorana ny polisy ary tena vaovao mahalasa dalako izany meritreritra azy asa vao fa tsy azoko
eno tsara ary. Maninona letsy raha tonga dia apoakany a? Miandry kely fotsiny ka, fotoana vitsy sisa. Raha izy moa dia ho hita eo, raha tsy izy kosa dia milamina ny raharaha. Dia aiza io zany izao mipetraka? Any amin'ny raha fosako, efa nanambady ary efa niteraka ray. Vavy kely izay, ny fisoany anarany. Manao zavatra miafinafina. Dia rovena no entiny se ihany. Na zao dia zao aza moa maninona. Ny tena marina ary bary dia io vadiko io ny tena nanova ny toetrako, nananatra, nanitsy ahy. Ary tampitiavana no nanaovany an'izany rehetra izany. Dia zao hitany se zao. Ary aniza aloha io fiara hitany se io e. Any orinasa ve? Tampany karamako io. Ary efa vita taratasy ara-dalàna, miaraka amin'ny vola 10 tapitrisa ariary izay manokana. Tambony nanarenako ny dosean'ny orinasa izay efa saika lasa fahity. Zany mahery mihitsy aloha sety tompony raha fianarana. Dia tsy hinana mangazy tsony zany. O karera zoko marina, tsy maintsy misy fiafiana amin'ny fiainany. Izany monsieur Ranjava tadiavinao? Kinona vaovao entinao raha misy azafady ary iza marina moa ianao io? Inspecteur Ranja no manoloana anao, monsieur Ranjava. Ity ny karatra maha-polisy ary faly malalanao aho. Polisy? Fahoana? Aza taitaitra aloha ianao e. Ka zao monsieur Ranjava, mba hatsotra ny resaka dia misy fanontaniana vitsivitsy apetrako aminao reto. Andraso aloha, fanontaniana ahoana? Dia inona ny antony ary maninona ny za? Aza tapahanao aloha ny teniko, vao manazavana ahy. Natura Radio. Mpifaninana marina moa ianao sy Ramatoran'ivo avy any Amberobe commune Ambatomaro. Maninona? So dia mba handany fotoana keto fotsiny le rangaty? Asio fanajana kely monsieur Ranjava azafady valio tsotra ny fanontaniako dia ilamina moro ty raha ty. Tsy fantatro zany olona lazainao zany azafady. Tena misy porte-clé tsy misy valaka tamin'ilay tatao an-tranon'ny Ranivo ambony latabatra io. Misy briquet sary kely ihany koa ary misy vatosola vidy ao anatiny miaraka amin'ilay lakilena fiara io. Ary iny ty mampidonaka anao inspecteur avidin-dafo ange fotoanako e. Tsy alefa izay resaka ao fa variana fotsiny eo indray ianao. Maninona moa raha mitsotra monsieur Ranjava? Inonao ary Ramatoran'ivo? Filirangaty ve adaladala e. Tsy fantatro azy zany olona lazainao zany. Endray ary fantaniko manaraka. Mba azonao azavaina ve ny momba n'iny gourmet eny an-tananao iny? Fela vely ty terakala kosa. So dia mba tsy polisy ary lahy io fa mpisy loko mitady anentaka fotsiny, Azavao tsotra fotsiny monsieur Ranjava ny momba n'iny gourmet iny miaraka amin'ilay rojo volamena any amin'ny rova. Mitady ho ratsy zany resaka zany Inona moa ny idiranao mifananako e? Volanao angany ny ala? Indray ary avadika indray ary ny fanontaniana. Mety ho fantatrao ve ny tompon'ity porte-clé ty? Ohatry ny mitovy amin'io anao io ma tsy izy ty Tena iny le latsaka tao an-tranon'ny Ranivo le ty Tena tsy afa-miala tsony Fananasady ve monsieur Ranjava? Mialohan'ny toizany resantsika aloha dia zao, tsy ho ahy iny gourmet eny amin'ny tananao iny dia apetrao eo ambony latabatra eo. Faharoa alaivo daholo ny firavaka rehetra naman'ireo. Zao dia zao,
satria mazava tsara zao fa enao monsieur Ranjava no namono Andramatoa Ranivo. Za manendrikendrika rangaty a firavaka amin'ny vidiko teny atsitsin-dalany ireny. Ay ve ty porte-clé ty koa ve zany latsaka teny amin'ny sisin-dalana? Brigadier, ampidiro amin'izay izy roalahy miaraka amin'ilay olona nylazaiko anao. Fizy zany rangaty? Ho fantatrao izy avy eo hoe mandrasa fotsiny. Aleo avoaka moramora mibasy ato anaty tiroara ato. Vita keto koa ialany io. Tsy mahalala ny Ranjava nga. Iza koa no nakigadra eto. Ary mitetika ho izy ty tanana monsieur Ranjava. Mitsangana kely eo ianao dia mijoro ery anoloana ny varavarankely ery azafady. Fa nga mbola mitetika no afaka ho izy ty izy. Aingane! Ary ataovy ambony ny tanana. Mandrosoana reo telo dia mazoto toerana azafady. Dada, fa ahoana izao? Ary basy atao inona io alohanao io tompoko? Fa misy inona? Mipetraha aloha ianao mademoiselle dia mitony tsara. Inspecteur Ranja no manoloana anao. Brigadier, ndany ianao miaraka amin'ny Benina sy monsieur Ranjava makandreo firavaka rehetra nangalariny. Dada, fa firavaka nangalarina ahoana? Inrojo amin'ny tendanao inko mademoiselle mbola izy izy sory dia apetrao eo ambony latabatra eo miaraka amin'ny gourmet io. Inspecteur, azafady. Leo tsy esory ny rojo amin'ny tendana iny. Azavaiko avy eo. Eny ary. Ty le boîte inspecteur. Sokafo kely hoe dia jereo so misy tsy ao. Ao ianao bary mijery azy kely. Misaotra inspecteur. Mbola tsy nisy bangaka. Afa-tsy io gourmet io ihany. Asiany firavaka amin'ny tendany rova iny. Ka averenao anaty boîte ary gourmet io. Azafady tompoko. Tena tsy mazava amiko izao zavatra izao. Indrindra aminao ry dada. Finona daholo izao zavatra amin'izao izao e. Eno tsara ary mademoiselle. Volana vitsy sy lasa zay dia maty tao an-trano ny Ramatoa Ranivo. Maty tamin'ny fomba mamodoza sy tena nahaontsa. Satria olona mbola tao anatin'ny torimaso no nasiana fonoka, nafampatoriana mahery vaika. Tao anatin'izany no nanapoirany jiolahy varavarana. Teo ampandriny Ramatoa Ranivo no nisaromana ondana ary nitsindrin'ilay jiolahy ondana io ka tsy avy niainy atsony. Fotoana fohy taorianan'izay dia maty nandao-tany izy. Ary ny tena zava-doza saika nitranga ry zareo dia nahenona fofona lasantsy mahery vaika tao anatin'ny trano. Rehefa nijerena dia efa nisy lasantsy daholo ny fandriana, ny vatan'ny tompoko vavy Ranivo, ny fanaka rehetra, ny varavarana, ny tafontrano, ny trano nefa amin'io tafo-bozaka. Saingy latsaka noho ny fikoropahany jiolahy briquet sy ny porte-clé sarobidy izay tsy misaraka io ambony latabatra io. Izay tsy aniza fa any monsieur Ranjava. Dada, lehilahy tsy fanina ianao, tsy valara ataoko mahita ianao androany. Tazomy kely aloha izy brigadier fa mbola tsy vita ny fanazavana. Nizavainy amin'izay ny trano rehefa maty Ramatoa Ranivo ka azony tao ireo firavaka sarobidy ireo izay tena antony namonoany monsieur Ranjava ny Ramatoa Ranivo. Mbola ny fitahanao koa ny zanakao vavitokana noho ny fitiavan-tenanao ka nilazainao fa nividianao ireo firavaka ireo. Voandalana sarobidy ho ianao monsieur Ranjava. Tia tena loatra ianao ka tsy nisy dikany taminao ny an'ny hafa. Mademoiselle Rova, ny rainao na monsieur Ranjava no namono nahafatiny reniny bary izay olontianao. Tazomina ntsony a brigadier fa avelao tsy hetsika eto amin'ny toerako eto. Avelao izy brigadier. Bary, mifona aminao fa tsy fantatro mihitsy izao zavatra izao hatramin'ny voalohany. Tsy namboziko hoe dada, sy mananjara toerana lehibe anivon'ny fiangonana amin'ny manatoe-tsaina sy toe-potitena sandevozon'ny vola toy izao. Lanjainao ny baiboly isaka-lahady.
safidy mipetraka eny aloha ianao am-piangonana mba ho hitan'ny olona fa mpivavaka ay ambody mitafody zanak'ondry tsy misy vidiny amin'ny ao akory ny an'ny hafa noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Tsy hitako izay mahasamy hafa anao amin'ny Jodasy. Lehilahy tsy valona, tsy fanao ianao. Rova, avelao aloha. Mangena aloha ianao ry bary a. Avelao ahiteny fa feno loatra ny foko. Izany ve mba fananaranao afoana hatramin'izay ry dady? Lazainao fa tsy misy ohatry ny mivavaka e. Tsika tena kristianina hatramin'ny razambe. Mitazona nanara-piangonana mafy mihitsy ianao mba hitazomanao sy arovanao voninahitra ao. Fialokalofanao sy fanafenanao an-dratsy ataonao fotsiny izany. Kristianina santika ianao ry dada, be tsara velatsy. Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa nandainga tamin'Andriamanitra. Dia mahafaly ianao mahita azy ireo lahy ireo kambody a. Mba misaina ve ianao ry dada sa inona loatra ny ao anatinao a? Vao vitako ny toetra miafina tao anatinao ary dada. Natura Radio. Tsy mila anao a. Fenonareo mbola nameloman'Andriamanitra anao e. Okzay mademoiselle. Misy fanontaniana farany ity monsieur Ranjava. Fantatro fa misy mpiara-miasa aminao izay tena maranitra mihitsy matona hita io firavaka io. Efa tao io jiolahy io tamin'ny fotoana nahafatan'ny vadiny Ramatoran'ivo. Tsy misy mahalala ny fisiny io mihitsy anefa fa tsy bary sy ny dadatoany na ibena aza tsy naseho an'ireniny an'io no niditra ny taloha. Azoko antoka fa mbola velona ny mpiara-miasa aminao io. Ary inoko fa mbola io ny mpiara-manao afera aminao hatramin'izao. Matsapa nefa amin'izao fotoan'izao fa namadika ny mpiara-miasa aminao io koa ianao. Fofon'izany ireo firavaka ireo izay mbola eo daholo. Saika ny fininao anao sambriry izao fa tsy ho zarainao akory. Dia miomana koa izany fa tsy maintsy ho avy amin'ny fahatezerana io namanao io. Tena grave namy ty polisitera andiny zavatra. Tena fantany fiarah-miasanay sy randrahona. Izy mpanao fanadihadiana dia izany mirotsaka tsehatra. Ary dia toy izany foana. Sakitsoka tany Antsirabe mba tsy ho tratra nefa izao tsy afa-mialo soatsony. Tezitra mafy mihitsy izy say fa efa dila ny fotoana tokony andraisan'ny anjarany. Mino fa mitady fofony akany koa izay randrahona. Tsy ho latsy mitsitsy iny. Variana dia variana monsieur Ranjava zany a. Fa nga mbola mitetika nanafina indray zato izy. Mandry amin'ny tany daholy. Tena voatifitra Ranjava le ty e. Nisy ny tifitra avy lavitra. Aleo jereko eto amin'ny varavarankely ilany eto hoe. Tena iny lasa nitsoaka tamin'ny fiara iny. Grave zany. Sangana daholy amin'izay. Aleo aloha jereny Ranjava teo. Dada, voatifitra ve dada teo inspecteur? Mahaiza minona mademoiselle. Azoko antoka fa le mpiara-miasa amin'ny fitahany iny nanafika azy iny. Vity ny fandevenana amin'ny Monsieur Ranjava. Fa ny tiako anontaniana ny sery bary dia izao a. Ahoana ny toy ny ho avy ny se? Ho aiza izany izao se? Rehefa tena nandinika dia aleoko mody any an-tany razana hamelo maso ny tany sy ny trano izay fananana kely na velany eny. Ary ampitombo an'izany mba holovain'ny taranaka any aoriana. Za kory se efa nanapa-kevitra ny ody any. Ary mieritreritra fa hanao trano eo akaiky ny tranom-ponkeliny eny. Tsy arodana io fa velao mba ho fahatsiarovana. Marina mihitsy izany. Aleo fa hifanampitsika amin'ny rahalahy. Ary atao hoana izany reto firavaka sarobidy reto. Andao ry se amidy daholo dia ananganantsika akany kely fidesana zazakam-boty a. Sa ahoana hoy se? Tena hevitra tsara mihitsy zaika. Sady sika roa lahy efa kamboty raty eo. Ka kamboty mikarakara kamboty izany ka. Arono a.
ahoana momba ny rova? Tsy haiko Rosia, mila hovako ny lohako mieritreritra azy. Fangamo izy ny diso sa nanao ratsy an'se? K'izay mihitsy angerse, saingy tsy afaka atao-tsaiko hoe ny rainy namonina hafaty an'ny eny. Misy sosokevitra ty raha mety amin'se. Okaloha mba iny izy. Manao nareo ro lahy? Manao ny rova. Bary, afaka miresaka aminao vetivety ve aza afaka? Tonga dia ataovy eo fa maninona nefa Bary aza miteny ohatran'izany letsy rova nely ty io Zafady ary, aleo andefa tsy maninona. Velomina ro lahy. Bary fela avy adaly miverena aloha aza mbola mantendry rova. Alefa iresaka aloha tsika. Anga, aleo manaraka raha mbola iona fa manahirana. Tsy mety iresaka amiko mitokana tsony Bary. Niova izy. Tsy le Bary mahafinaritra manana toetra kely mateo ty taloha tsony fa lasa masika, kizitina, tsy miraharaha. Fihinana efa ndratsy nataoko aza misahirana amiko ianao ry bena. Velao amin'izao. Rova, tsy manaiky an'izany tsy misy miala zany eto. Ndao ndre hiverina iresaka amiko eny amin'ny Bary. Zandriko io ary azoko tenenina sy Nature tsara. Radio. Ndao. Bary fa inona moa ty te-pony lahy ty? Mba lazao amiko hoe letsy ry Bary hoe inona ny ratsy nataon'ny rovan'ny lahy? Lazao aza lozany lahy mianana eo fotsiny. Aza terenao izy ry bena ka avelao izy anana ny safidiny. Tsy toetra ny Bary io. Valino lahy fa aza mampijaly zanak'olona eo lahy Aingana letsy aza be fo eo lahy fa tsy mitondra ny lamaka izy io. So de fialahako ny tamaina eo letsy zandry Ka mory bena. Izy ary efa tsy tia halala fa mangina fotsiny. Efa tsy anjara angambany eny. Izy telo da marina sa telo mpifanina moa zany? Oe, azafady indrindra. Ben, avy eo se vetivety? Ahoana izay inspektera? Fa ahoana Bary sy rova ireo? Toa samy malokendrika be. Aleo aloha atao moramora ny resaka. Mbola zaza miala saka andreo dia mifamolaka. Hitako eo. Andao andeha dia avy aloha ifampitady eo ireo. Zao foana mantsy no ataondreo eo raha vao misy spectateur eo ko. Andao hinana lasopy mafana. Midira atao anaty fiara dia aza miteniteny. Tsy mandaitra amin'ireo ny fampihavanana fa avy aloha hiasa mangina ny fitiavana. Ianao tiako inspektera. Hatry. Fa toa lasa koa bena. Vetsy be masosotra tsy. Aleo andeha ry Bary fa veloma ianao Ty raiso ny tanako fa mety sy aminao tsony fa maninona koa ny tanako fihinao mafy be ohatr' izany. Mararena izany Bary, toa mitomany ianao. Rova, resin'ny fitiavanao ary ampanginiko mandrakizay ny zavatra rehetra noho ny firedaredan'ny fitiavako anao. Bary. Inspektera. Janona etsy amin'ny takony etsy amin'ny fiara dia ndao tsy kolovina kely izy ireo hijerena ny ampipobe teo. Ie, marina zany. Retoko eo fa mifamihana. Tsy efa nyteny Vao maika ireo ny zesta be ny ziriziry tamin'ny evin'ny toerana nisy spectateur foana. Ndao alaina eny amin'izay dia entina hiaraka hinana lasopy. Tena vao miala sakana marina rehetra. Mba tsy hitako iny hevitra iny inspektera. Reto indray fa niverina. Somany elingelina tsy. Ianao koa masika Milaza tsy tia fotsy very Bary nefa misotro ronono Mangisy
Ndao miakarinareo roa fa misy vaovao lazaiko aminareo. Avy eo sika miaraka mihinana lasopy mafana. Ndao hono ry bary Tratra le olona ny tifitra nirainao rova. Zany ve Andriamatoa inspecteur? Eny. Dia iza le olona? Jiola raindahany avy any an-drenivohitra tany, efa nikaroha anatry ny ela. Fiara-miasa tamin'ny fokon'olona ny natrarana azy ary rehefa nijereko tokoa ilay sary tamin'ny fandevenana ny rainy bary fahiny dia hita tamin'ny sary tao izy. Tamin'izy ilay nitifitra iny mantsy dia nisy olona nitondra motocross zay saika hitady amin'ny bary tao ampiasana. Kanjo sendra n'iny zavatra iny dia nanaraka azy tamin'izay nalehany rehetra ary io ny antso polisy rehefa hita ny toerana nefenany dia tonga tena ampidirina ponjavetrany. Dia iza le olona nanenjika azy io? Le hoe nitondra motocross inspecteur? Iano iza fa sao dia mba fantatro. Motocross maitso be zay ny netiny. Ity amin'ny taratasy ity ny larany. Eo e. Otry an-tatatoa io. Ie, tena nan-tatatoa io. Le anadahany ve? Ie, izy indrindra. Nenony. Afangaha tsy andeha indray ry mademoiselle rova. Manginy eo sy efatsy. Andeha eo tokoa Ndao fa ateriko e. Fonjasa fahafatesana. Tantara ny soratan'i Benjamin